Matinaly ny alakamisy fafito ny volana febroary taogno 2024. Tonga soa indray ato amin'ny fotoagna ny vaovao amin'izao matinaly izao atsika izay magnaraka ny fahitalavitry MBS asaiko ampanajagna anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Vaovao mahakasiky ny resaka politiky manoloagna ny hiatrehantsika ny fifidianana solombavambahoaka izay ho tanterahagna amin'ny fafito amby roapolo ny volana May ho avy izao. Dia niaiky ny senifa nisy ny tsy fahatomombanana maro tamin'ireny fanatanterahagna ny fifidianana filoham-pirenena lasa teo ireny. Ary manoloagna izay indrindra dia magnano antsoavy ny avy eo anivon'ny seni ny mba anarahamaso ny lisy mpifidianana izay mbola eny anivon'ny fokontany amin'izao fotoagna izao ary ikatona amin'ny 5 ny volana febroary izao moa izany lisy mpifidianana izany. Fanadadiagna tateriny Jessica Miray sy Mathieu Prince. Iatrika ny fifidianana izay ho solombavambahoaka isika eto Madagasikara amin'ny fafito amby roapolo ny volana May izao. Samy nantsikaritra avokoa na ny olom-pirenena na ny seni fa maro ny tsy fahatomombanana tamin'ny fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena izay natrehantsika farany teo. Toy ny tsy fahatomombanana teo amin'ny lisitry mpifidy satria dia maro no tsy tafiditra tao anatiny. Nefa maro ihany koa ny maty mbola voasoratra ary ny fiverimberena ny anarana na ny doublon. Ny aiky araka izany ny seni ary nilaza izy ireo fa voarany avokoa ny fanakianana rehetra ka hiezaka izy ireo hanatsara ny asa fa indrindra ny lisy mpifidianana. Ity farany izay ifarana ny 15 ny volana febroary izao. Voaray ary tadidiny seni avokoa ireo fanakianana isan-tokony manodidina ny lisy mpifidianana nandritra ny fifidianana filoham-pirenena. Ary ankehitriny zahay dia miezaka amin'ireo asa tandrify mba hahafahantsika manatsara izany lisy mpifidianana izany. Tianay ohatrindrina matsy fa sao voafitaka isika menakavy fa amin'ny 15 ny volana febroary no fotoana farany ahafahana misoratra anarana. Fa ny aorian'izay dia asa famaranana hatramin'ny 15 ny volana May. Raha nitsikaritra nefa hatreto dia tsy mbola mazoto amin'ny fanamarinana ny anarany amin'ny lisy mpifidianana ny olom-pirenena satria zara fanitombo ny olona voasoratra raha tsy aka ohatra fa tsy ny eto Antananarivo renivohitra izay manome salanisa ray faingo 5 isanjato ary aotra faingo 7 isanjato kosa ho an'ny Madagasikara iray manontolo. Tsy mahafa-po matsy ny zava-misy amin'izao fotoana izao satria kely dia kely ny tahampitombona ao anatin'ny lisy mpifidianana. Azo raisina ohatra amin'izany ny eto Antananarivo renivohitra izay manome salanisa raika faingo 5 isanjato ary ho an'ny Madagasikara ray manontolo dia aotra faingo 7 isanjato. Dia terem-panahy izay ametra-panontaniana hoe aiza daholo ankehitriny ireo olona be dia be laza fa tsy tafiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana. Ny mampametra-panontaniana ihany koa dia ny hoe tsy mahatoky intsony ny fikarakarana fifidianana ve izany olom-pirenena malagasy ka antony iray mahatonga azy ireo tsy maharisika intsony amin'ny fanamarinana sy fisoratana anarana amin'ny lisy mpifidianana. Fa mampiaiky volana n'izao tontolo izao i Madagasikara raha eo amin'ny resaka vokatra biolojika no resahagna nandritra ny fampahafantarana nataony teo anivon'ny EDBM sy ny Simabio androany moa no nahafantarana an'izany. Nasongadiny tamin'izany fa i Madagasikara no laharana faha-4 eran-tany anisan'ny mpanondrana vokatra biolojika ary anisan'ireo vokatra izay ifarombahan'ny mpanjifa any ivelany indrindra fa ny Europeana moa ny vokatra biolojika izay vokarina eto Madagasikara. Fanadadiagna tateriny Noro Fitiavagna sy Manoro Andriamalala.
Anisan'ireo firenena aty Afrika misongadina i Madagasikara raha eo amin'ny vokatra biolojika no asian-teny. Antony ny zezika ampiasaintsika eto Madagasikara dia mbola natoraly sy manana ny kalitao biolojika avokoa, toy ny zezik'omby sy ny zezibitro. Ohatra amin'izany ny efa nanantsika mpamokatra sy mpanondrana mahatratra 5,4 eto amin'ny firenentsika. Raha ny voalaza, raha ny fambolena eto Madagasikara manokana no fakafakaina dia ny fambolena biolojika no anisany mitondra ny laharana voalohany satria 2,3 hektara no totalben'izany. Ny EDBM zany miaraka amin'ny fanampian'ny GIZ dia sy ny fiaramiasa miaraka amin'ny groupement Simba Bio dia andeha hitondra délégation na mpandraharaha malagasy anatrika ny salon Biofac any Nuremberg any Allemagne. Io salon io zany tena ny salon ngeza indrindra amin'ny resaka promotion ny vokatra biolojika. Dia Madagasikara amin'ny vokatritsika izay tena ankafiziny ireo amin'ny tsena amin'ny vondrony européenne satria mbola produit naturel ny antsika satria zareo efa mampiasa ny pesticide sy ny insecticide dia ireny résidu ireny zany mahatonga io sarotra be raha hoe certifiena bio. Dia tsika zany mbola le naturel mbola le zezik'omby sy ny tany dia iny mahatonga io moramora kokoa ny certifiena hoe biolojika ny produitsika mbola tsisy an'izay résidu na pesticide zay. Izany mahakasika ny EDBM tamin'ny ankapobeny fa raha ny Simba Bio kosa no resaina na ny syndicat malgache de l'agriculture biologique dia efa manana ny fenitra takina amin'ny kalitaony famokarana biolojika izay izy ireo. Ny zavatra hitako izay ny resaka fambolena biolojika tamin'ilay izy nanomboka tamin'ny 2000-2010 phénomène de mode. Et amzo araka amin'ilay teneny son excellence monsieur l'ambassadeur d'Allemagne lasa label bio et reny monde zay le olona mila agriculture biologique mivida le olona agriculture biologique mivida le label bio dikan'izay zany marketingment parlant androana efa tsy hoe à l'écart efa tonga dia tafita anatin'ny filière tena ilaina reny monde. Raha jerena ny fiainana ankapobeny indrindra eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia ny famokarana biolojika no tena ilain'izy ireo. Tsy afa-misaraka nefa ny fambolena indrindra ny biolojika sy ny fiainam-pona andavanandro izay miantoka ny fahasalaman'ny tsirairay. Natomboka tamin'ny nomaly fahaenina ny volana febroary ny atrikasa mikasiky ny resaka varotra sy ny industria izay niarahana tamin'ny OMC na ny Organisation Mondiale du Commerce sy ny tompona andraikitry miandraikitra n'izany eto Madagasikara. Anisan'ny mandray anjara ao anatin'izany atrikasa izany moa ireo olo miisa 70 izay natao indrindra ho fanamorana sy ho fampiroboroboana ny tontolo ny varotra sy ny industria ary ny fanatontoloana eto amin'ny firenentsika. Noro fitiavana Malala Tsarona ary Manora Andriamalala. Miiba ny lafin'ny varotra eto Madagasikara raha toka mifanohitra amin'izay kosa ny iraisam-pirenena hatramin'izay ka hatramin'izao. Io no anisan'ny olana nasongadiny mpanolo-tsaina ara-teknika ny varotra sy ny industria androany. Manoloana izay tsy vitsy ireo tanora mitsoaka andaharana kanefa mbola tsy mahatratra ny fenitra sy ny fahaizana momba ny varotra sy ny industria. Etsy ankilany marefo sy tsy maharaka ny fenitra ny paikady amin'ny tetika asa-panjakana indrindra eo amin'ny arabarotra. Raha amin'izao aloha mbola kely ny volume n'le resaka e-commerce eto Madagasikara. Hita ilay izy hoe mety na amin'ny sehatrina na amin'ny sehatrina na amin'ny fizahantany zany hoe anao réservation na chambre d'hôtel na restaurant ianao naiza eto Madagasikara fa ny ankamaroany tena presque 100% manana site web daholo fa tsy site marchand izy io tsy azonao tonga dia aloha amin'ny internet zany ny vidiny. Misy zany le izy tsy sakana tsony hoe ninona sehatra misy na mivarotra entana na mivarotra service fa ny zava-misy zany amin'izao le volume mbola kely ary le e-commerce mbola tsy hita taratra amin'ny hoe famoronana orinasa any amin'ny tanora tsy mbola mipaikatra any amin'izany zany le izy. Faharoa anisan'ny zava-misy koa dia le hoe les coordination ana politique publique mbola maro ihany koa ny tanora amin'izao mianatra any amina klasy ohatra hoe 6e, 5e, 4e etc. Izay afaka soma tsara mamorona orinasa afaka
miriry amin'ity resaka e-commerce ity nefa mbola tsy hita mivaingana zany zay anton'izay. Maro kosa ny ezaka efa vita toy ny fampahafantarana ny orinasa ny tsiraray ary indrindra ny tanora mahakasika ny fanatontoloana ara-barotra izay tena ilaintsika eto Madagasikara amin'izao fotoana raha ny fanazavana. Misongadina sy efa manomboka hita ary tsapa-maneran-tany i Madagasikara raha ny ODB manokana no asianteny. Tsy mbola manana paikady tsika momba ny e-commerce zay zany ezaka atao dia anisan'ny zavatra ho resana fa sosikevitra no atao zany hoe tokony manana stratégie tsika tokony mazava ihany koa ny resaka ohatra hoe resaka finance ny paiement électronique. Feny izay rehetra izay ilaina ary tena zava-dehibe ny fandraisana ny tanana ny famahana ireo olana voalaza ireo ny sihatry ny varotra sy ny indostria mantsy dia anisan'ny antoka mampandroso ny firenena iray andalam-pandrosoana toy Madagasikara. Vaovao miresaka ny toetrandro araka ny vaovao voaray tegna nivon'ny sampagna mpamatatra ny toetrandro dia any amin'ny 700 kilometatra atsinana ny antsiranana no misy an'ilay forte tempête tropicale mitondra ny anarana hoe Jelena tamin'ny 7 marandray teo any amin'ny 770 kilometatra kosa atsinana ny Toamasina no misy an'ilay cyclone tropical intense antsoina hoe Funani. Hatreto aloha dia tsy mbola misy fiantraikany mahakasika ny Madagasikara ny fisian'ireo rivodoza roa ireo na izany na tsy izany dia nampitandrina sy nanentana ny teo anivo ny sampana mpamantatra ny toetrandro ny amin'ny tokony hitandreman'ireo mpampiasa ranomasina amin'iny faritra iny noho ny faherin'ny alondrano izay mahatratra 2 metatra izany. Jessica Miray. Raha ny vaovao voaray farany io marainy ohatrany avy amin'ny mpamantatra ny toetry ny andro dia ny tombo iray trany ny rivodoza Funani sy Jelena ao amin'ny ranomasimbe Indiana. Tamin'ny 7 maraina teo dia tany amin'ny 70 sy 400 kilometatra antsinana ny antsiranana no nisy ny cyclone tropical Jelena. Niakatra 20 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny arahina tafiotra mahatratra 70 kilometatra isan'ora. Araka izany dia tsy niesika firy izy ireto tao anatiny 4 ora lasa. Tombanana ikisaka mianatsimo antsinanana kosa ka analavitra ny morontsiraka. Noho izany dia foana ny filazana loza miloko maitso voarain'ireo faritra sy distrika voakasika izany. Any amin'ny 770 kilometatra atsinana ny Toamasina kosa no misy ilay cyclone tropical intense Funani izay mitondra rivotra mahatratra 70 kilometatra isan'ora sy tafiotra 20 kilometatra isan'ora manodidina ny foibeny. Mizotra mianatsimo antsinanana ny diany ka mahafaka 5 kilometatra isan'ora. Iangaviana araka izany ny mpampiasa ranomasina amin'ny morontsiraka avaratra atsinanana mba hitandrina noho ny alondrano ateraka Jelena izay mety mahatratra hatramin'ny 2 metatra. Fa na dia mbola tsy mahakasika ny Madagasikara azy ireto rivodoza ireto. Oram-pahavaratra fotsiny ihany koa no nisy teo hariva teo fa tsy misy ifandraisany amin'ny rivodoza akory. Ity kosa no filazana farany mikasika ny Funani, mitohy hatrany kosa ny fanaraha-maso any Jelena. Fa mikoragna izay resaka toetrandro izay ihany itsika raha toa ka tato ato izay somary maimaiky ny toetrandro teto ataptanana Antananarivo dia niatrika orambe kosa ny teto Antananarivo sy ny manodidina tamin'ity andro arivarivany any ity. Malohana izay indrindra dia nisy saika hita feno rano ny tanàna jiaby, dobo-rano tsy ny tany amin'ny faritra iva ihany fa hatreny amin'ny tanàna teny amin'ny ville ny Antananarivo dia saika nahitana izay dobo-rano izay avokoa. Jessica Miray, Mathieu Prince. Ny gaingaina ny hafanana teto andrenivohitra andro vitsivitsy izay. Somary ny ato ihany koa ny filatsahany orana. Io tolakandro nefa dia orambe saika nanerana ny Antananarivo sy ny manodidina ary narahina avandra mihitsy azy. Vao nilatsaka nefa ny orana dia saika dobo-rano Antananarivo na tsy tany amin'ny faritra iva aza. Toy izao hitantsika amin'ny sary izao ny teo Analakely. Anisany dobo-rano ihany koa ny tany Besarety, Mahamasina sy Mahamasina Tsena. Toy izao ihany koa ny teo Beoririka eo amin'ny Ranomaimbo, amin'iny ambany ny Omiiny, ny Tsaralalàna sy ny Petite Vitesse.
tsy takona fenina aloha fa vokatry ny fahatsetseman'ny tatatra fivoahan'ny rano amin'ny fahakoarintsika ihany no antony voalohany mahatontraka ny rano toy izao izay mbola anentanana antsika trany fa anisany mandrora mitsilany isika amin'ireny fihetsika ireny ka isika ihany no mizaka ny vokany avy eo aoka samy ahatsapa-tena araka izany fa tsy andry ny tompona andraikitra lava sy anometiny azy ireo foana amin'ny tsy fanajantsika ny tanànantsika fa samy tompona andraikitra isika manoloana izao tranga izao zaka nandalo tany Morondava kosa nitrangana fahamaizana ny jirama ao Morondava noho ny fisian'ny firehetana nahazo ny toby foibe izay mpamatsy an'izany herinaratra izany avy amin'ny orinasa jirama efa nandray ny andraikiny moa ny sampagna mpamonjivoina any antoerana tsy mbola fantatra kosa aloha atreto ny fototra niteraka n'izay fahamaizana izay vaovao tanteriny noro fitiavana kilafirehitra tsy nisy ndraisina intsony entan-jirama tany amin'ny faritra Menabe ny aliny Alarobia naharitra ireo rato ny firehetana ka izao nitarika tamin'ny fahasimban'ny fotodrafitrasa izao avokany tsy voafehintsony fatapahan-jiro ao amin'ny faritra io ary nampiatra mihitsy ny délestage tournant na ny fatapahan-jiro isan-tokantrano ho ny jirama etsy andaniny ny tontolo andro fotsiny efa maharitra adiny 4 ny fahatapahana nanomboka tamin'ny 8 ora maraina hatramin'ny 4 ora hariva avy eo ny toy ny alina indray izany ka amin'ny 9 ora hariva hatramin'ny 10 ora sasany eo farafahalohany noho izany miditra amin'ny fahatiantoka sy mitondra fahaizana tanteraka ireo mponina mpampiasa jiro indrindra ny mpanao volo sy ny mpivarotra manampitrotraka ihany koa ny fahatapahan-drano efa nanomboka tamin'ny 7 ora maraina hatramin'izao no tapaka ny rano manoloana ireo velotaraina tanteraka ireo mponina efa misy kosa ny fanarenana ny fotodrafitrasa ny jirama ao amin'ny jirama foibe amay ao Morondava io tsy ny any amin'ny faritra Menabe ihany moa no mitondra fahaizana amin'izay fahatapahan-drano sy jiro avy amin'ny orinasa mpanjakana jirama fa anisan'izay ny faritra Boendy sy ny eto andrenivohitra Madagasikara mihitsy amin'izao voakasika izany avokoa ireto faritra maro eto andrenivohitra ireto Analamahitsy, Mahitsy, Ivandry, Alarobia, Soavimasoandro, Ankerana, Andrombe, Ankadikely, Ilafy. Toy ny mahazatra ho anjiro kosa Fort de Chêne, Ankatso, Soavinimerina, Manandrina. Tsy izay ihany fa efa tonga hatraty Anosipatrana ny fahatapahan-jiro izay tena matetika ihany koa. Tsikaritra saika efa mihamazavahana manerana Madagasikara io trangana fahatapahan-jiro sy rano avy amin'ny orinasa mpanjakana jirama io amin'izao fa efa mahazatra atsika matetiky ny andesana atsika fanadadiana fampahafantarana ny momba ny asa madinika eto amin'ny fampahalalam-baovao ny MBS amin'ny androny any ity dia andesina amintsika ny momba ny iparany izay tsy iza fa lehilahy raiky izay miasa lakana izy ity mpampitsaka olo amin'ny renirano ny Ikopa iny tanteriny Jessica Miray sy Mathieu Prince amintsika ny fanadadiana izy no ibarany mpitondra olona amin'ny lakana eto amin'ny renirano Ikopa ny asany izay mampitoena Anosipatrana amin'ny ampefloa Anosizato sy ampefloa Ambaniala efa ho 5 taona izay no ny asany nitondra olona teto ny rainy no nitondra lakana teto talohany ka nandray ny asany rainy fotsiny izy avy eo na dia efa mason azy izy teo aloha dia aleo ny mitondra lakana eto efa misy lalana fiampitana mihitsy eto ary efa hainy parany tsara ihany koa ny marivo tokony andehanana na dia amin'ny oram-baratra be tahaka izao aza ny fotoanan'ny rivo-doza ihany ho iparany no tsy hitondrany olona miampita papanay nitondra lakana teto taloha dia tamin'izay mbola nianatra dia avy eo efa lehibe izy dia lasa nandimana azy automatika dia efa 200 izy zao misy mpianatra eto misy le mpiara-monina mivezivezy miasa ny amin'ny ville any fa mivezivezy eo aty ampefolo Anosizato ny fahaty makany dia ampefolo Ambaniala dia izay ny ampandraisana aty ampefolo Ambaniala zany dia ampefolo Anosizato dia Anosipatrana no safidiany parany manokana araka izany ny hitondra olona amin'ny lakana eto satria mbola mahavelona ny ankohonany tsara ny asa 10 mianaka izy izao no velominy amin'ity asa ity 200 ariary ny hitondrany olona iray eto tsy misy fotoana tsy mampisy olona izany anefa eto fa raha farany vitsy dia 20 no entiny izany hoe raha farany tsy misy olona ho entiny izany parany dia mitondra 400 ariary mody
raha tsara kosa nefa ny andro dia tsy mijanona mitondra olona mihitsy izy manomboka amin'ny 10 ora maraina idirany eto hatramin'ny 7 ora hariva ialany. Saika mpandeha amin'ny parany avokoa na mpianatra na mpiasa birao azy. Vetivety ihany koa dia tafita no sady tsy misy fitohanana no mora ihany koa. Efa zatra, efa fantatra ka. Efa fantatra rehefa fotoana ohatr'izao izy ka azam-potana olona dia rehefa ohatr'izao izy tsy azam-potana olona. Fa le vanim-potoana ny cyclone iny izy zao tsy azam-potana olona izy. Efa misy trajet fa any amin'ilay marivorivo ny lalana tsy makany amin'ilay lalina be. Sa nefa tamin'ny mbola kely dia nampianarina ny papanay zay ka. Nampianarina izy koa moa izy zany efa sady don io na mialomany anay hatramin'izay. Efa ho enina taona izahay no nanana ny parany ity lakana ity. Nampandrafetina olona tamin'izany ka 5 alina sy 3 hetsy ariary no nanamboarany azy tsy miantoka hazo. 2 amin'ity ny lakana ananany ka izay no ifandimbiasany eto rehefa simba ny iray. Tsara ny mampahafantatra fa mahazaka olona hatramin'ny 5 ity lakany parany ity. Amin'izao amin'ity renirano kopa manamorona nanosy-patrany ity dia 3 izy ireo no mpitondra lakana eto. Hatreto aloha tsy dia mbola misy olana loatra ny asan'ny parany ankoatra ny fandalovana amin'ny andro ratsy sy ny rivo-doza izay tsy azo nitondrana olona mihitsy. Marika izany izao ary ambety teninay eto amin'ny MBS hatranony hoe tsy misy ny asa ratsy fa miankina amin'ny fahazotoana sy ny fanajana ary ny fifitorana amin'ny hatrany. Eo amin'ny lafiny fanatanjahan-tena tafiditra agnatin'ny ampahefadalana ny ligy ny Analamanga amin'ny taranja baolina kitra. Anisan'ny tafita amin'izany ny USK Foot, ekipa ny commune Antananarivo renivohitra izay miatrika ny fanazaran-tena eny amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Teny an-toerana nagnatrika izay fanazaran-tena izay Rina Rabe Mananjara mitaritra amintsika ny andindiny. Anisan'ny lalao iady amin'ny alado avy zao izay amin'ny kianjan'ny Mahamasina ao anatin'ny ampahefadalana fiadinan'ny ligue n'Analamanga amin'ny baolina kitra ny fionan'ny USK Foot ekipa ny commune Antananarivo renivohitra sy ny Fosa Junior n'Antananarivo. Ho an'ny USK Foot manokana dia fahombiazana lehibe izao nahatafitana amin'ny ampahefadalana izao satria dia nisy ny ezaka izay natao. Ny ekipa ny USK Foot raha teo dia mitondra ny fanevan'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra amin'izay baolina kitra izay. Tamin'ny Coupe de Madagascar zay tamin'ny herintaona dia niakatra demi-finale. Dia zao manomboka ny Analamanga dia miakatra quart de finale tsika zao zay atao amin'ny Lahady amin'ny 20 zay ionansika mifosa Junior eto Analamanga. Anisan'ny mampiavaka ny ekipan'ny USK Foot ny fananan'ireo mpilalao ao anatin'ny asa eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Zava-dehibe ny momba an'izay satria eo ny fanatanjahantena izay mifamena amikio ny asa atao andavanandro. Manasantsika mpiara-miasa tao commune Antananarivo hanorotona ny ekipantsika izay lalaon'ny ampahefadalana eto amin'ny fiadinan'ny ligue n'Analamanga amin'ny Alahady zao. Fantatra fa élimination direct zany hoe zay resy de mitsana no lalàna mife ity ampahefadalana amin'ny ligue n'Analamanga amin'ny baolina kitra ity izay totsaina amin'ny Alahady zao araka ny nambarateo. Igny vaovao ny fanatanjahantena iny ihany koa tompoko laisy tompoko vavy no nandesitsika namarana ny fotoagna ny fampahalalam-baovao tamin'ity matinaly ity ankasitrahanao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa amintsika jiaby indray ny tenako ho amin'ny amaray koa samby tsara tompoko laisy tompoko vavy.